Iza moa Jehova. Zany no lohahevitra kely hotiny antsika indray amin'izao fanomboantsika ny herinandro izao. Faliana mandrakariva indray no iaonako aminao ao tokantrano ny toerana maro samihafa na iza misy anao amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompontsika no anolorako ny fiarabana sy ny firaroi-tsoa anao ka ny fiadanana ane no anjaka ao am-ponao sy ny ankohonanao iaraka hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra rainay any an-danitro, tonga indray izahay amin'ny fotoana iarahanay mandinika ny teninao, tsy herinay zany natanjakay fa noho ny fitiavanao anay. Mamelany helokay sy ny tsy fahatantaranay rehetra ary aoka ny fanena masina kosa ampitoerinao aty am-poninay raha iaraka andinika ny teninao zay. Dia mitahy eto mpiara-mandinika amiko rehetrarehetra ny toerana maro samihafa izay misy azy. Vahoaka tononona sengatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fanombohana manano sarotra zay no tiniantsika mandritra ny herinandro ity. Ary ahitantsika ny andinina tao tadina amin'ny bokin'ny Exodosy 5 ka ny andininy voalohany izay manao hoe ary rehefa afaka izany Mosesy sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe izao ny lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravoana ho ahy any anefitra. Hoy Farao, iza moa Jehovah no hoe ikeko teny ka andefasako ny Israely? Tsy fantatra hoe Jehovah ka tsy alefako ny Israely. Amin'ity androany ity dia hoe iza moa Jehovah. Ry mpiara-mandinika namana, betsaka ny olona ny diso hevitra fa rehefa manapa-kevitra anara-dia an'Andriamanitra ianao dia isy fifaliana, firoboroboana, fahombiazana mandrakariva. Mety isy zany fa mandrakariva kosa nefa dia tsy izay no miseho fa misy zava-tsarotra miseho amin'ny fiainana, misy fizahan-toetra lalovana ao anatin'izay. Ka tiana nefa ny ampahery antsika rehetrarehetra fa tsy mora manomboka zavatra kanefa ny fanombohana kosa dia fitahiana ho an'izay manatanteraka azy. Tsy ny lalan-davitra no sarotra fa ny fiaingana, ny fanombohana no mafy indrindra. Fantatsika tsara fa araka ny baiko n'Andriamanitra nomenan'i Mosesy dia natsoina Mosesy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy tao amin'ny tany Egipta ary dia nomena baiko izy andeha ho ao amin'ny Farao. Zao no voalaza amin'ny andininy 5 ny fanapahan-kevitra ny raisina manao hoe 5:1 ny bokin'ny Exodosy. Ary rehefa afaka zany Mosesy sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka niteny hoe izao ny lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravoana ho ahy any anefitra. Zay no fiaonana, ny aona mivantana tamin'ny Farao Mosesy. Alefaso ny oloko, zay ny baiko n'Andriamanitra. Fa avy hatrany kosa nefa dia namaly i Farao. Hoy izy hoe iza moa Jehovah? Hoy izy. Tsy noho ny faniriana ty hafantatra ny Jehovah fotsiny izany fanontaniana zany fa fiaikana. Azo lazaina mihitsy izy hoe fandavana n'Andriamanitra mihitsy. Anaka ny teny izy manao hoe tsy fantatro izay Jehovah. Ry mpiara-midinika namana, betsaka ny olona mba maniry alaala n'Andriamanitra, fantatra n'Andriamanitra fa tsy fantatra ny antony. Sanatria ve anao tahaka ny Farao, anao fiaikana handa an'Andriamanitra, iza moa Jehovah? Firifiry moa ny olona teo amin'ny tantara no nanao an'izany fiaikana tahaka izay nataony Farao izay. Ry mpiara-midinika namana, izany toe-javatra nitranga izany dia tandindry ny fahefana anankiray izay mandà ny fahefan'Andriamanitra. Ny mpanjaka Egipta moa zany dia nanana izay fomba fijery izay fanjakana nanohitra n'Andriamanitra ary tena mampiseho mihitsy ny fikomiana amin'Andriamanitra velona izany fanambarana nambaran'ny Farao zany manao hoe tsy alefako ny Israely. Iza moa Jehovah no ekeko teny toy ny hoe izy indray no ambonin'ilay Andriamanitra mpamorona antsika. Nivotra ny tenany ho Andriamanitra mantsy i Farao ary izay no antony manaovany an'izany fiaikana zany. Ary zava-doza zany ry mpiara-midinika namana
zava-doza ny manao fiaikana amin'Andriamanitra. Tamin'ireo firenena rehetra izay nasiony tantara voarakitra ny baiboly ary dia ny fireneny Egipta no sahy indrindra nandany fisin'Andriamanitra velona sy ny komy ny baikon'Andriamanitra. Alefaso ny oloko kanefa dia hitantsika tsara fa iza moa izy no ekeko teny fandavana kitsirano. Ry mpiara-midinika namana, miantso anao amin'ity androany ity mba hialantsika izany toetra manao fiaikana an'Andriamanitra izany. Rehefa nety Mosesy teo amin'ny tamin'ny anaran'i Jehovah ny afatra dia namaly anavona i Farao. Iza zany Jehovah zany ka ekeko teny, tsy fantatro zany ka tsy adefako ny Israely. Ry mpiara-midinika namana, tsy finoana fisin'Andriamanitra izany ary ny firenena izay asian'ny Egipta dia moka fe mitovy amin'ny fandavana ny fitakelan'Andriamanitra velona koa ka mampiseho toe-tsaina tsy mino sady miantsy an'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, ny mahafinaritra eto ny joro teo anatrehan'ny Farao araka ny baikon'Andriamanitra Mosesy. Ry mpiara-midinika namana, ny manomboka ny fitahiana eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. An'Andriamanitra ny ambiny. Rehefa miantso ny olona ny Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao ny fitaovana sy ny fahafahana tanteraka an'izany. Anjarako dia manaiky ny baiko ary andeha hialantsika ny toetra feno avinavina nataon'ity mpanjaka ny Egipta ty Farao ka no fiantsiana hoe iza moa Jehovah no ekeko teny. Ianao mpiara-midinika amiko eo andesika samy anaiky ny ten'Andriamanitra mipitaridalana amin'ny fiainantsika. Andeha hivavaka resika ankehitriny. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotranao izay noho ny amin'ny teninao izay niarahana ny andinika tamin'ity androany ity. Ampitoera ty anatinay izy ireny ary izay fantatrao fa sahaza, izay fantatrao fa hitondra soa anay dia ianao no ampitsirika izany teny izany ka hitondra fitahiana ao anay izany. Dia mitahia anay amin'ity tontolo andro ity. Nivavaka tononona sy agnatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.